Ahoana Marina. Hisy Doublons Indray Izany ny 2023. Miezaka mafy ny génie mampiseho fa miasa. Ary mihetsika mafy mba ilazana amin'ireo mpisehatra politika eto Madagasikara fa adio sy ankarara ny fifidianana izay ho ataon'izy ireo. Ny olana fototra voalohany aloha dia niendriky olona fotsiny. Ninona mbara dia olon'ny ekipan'ny fitondrana ankehitriny avokoa no mandrafitra ny génie. Ary porofon'izany dia ilay olona izay no tendren'ny filoham-pirenena Rajoelina no filohan'ny génie ankehitriny. Azo antoka ve ny tsy andraisany io baiko sy toromarika avy amin'ilay filoham-pirenena izay nanendry azy io. Tahaka izany avokoa ny rehetra. Ny antenimieram-pirenena dia ny solom-bavam-bahoaka ny fitondrana no maro anisa. Izy ireo anefa dia manindry olona iray ao anatin'ny rafitra, lazaina fa maleo tena ity. Ankoatr'ireo dia mazava ihany koa fa mbola miankina tanteraka amin'ny ministerany atitany izay eo ambanin'ny fiain'ny fanjakana sy ny ao anatin'ny gouvernemanta ny ratsamagaika ny génie eny anivon'ny distrika sy ny fokotany. Eny fa nahatramin'ny birao iasan'ny génie io aza mandritra izany. Azo antoka fa birao mpanjakana fa tsy manana ny birao manokana araka ny mampaleo tena azy io ity rafitra mpikarakara sy mpikirakira ny fifidianana ity. Ny azo ambara aloha dia tsy maleo tena ny génie ary tsy azo antoka ny fifidianana izay ho karakaraina na inona ambaran'izy ireo na inona. Hoy indrindra mantsy ireo antoko politika raha nitondra ny heviny nandritra ny fiainana tamin'izy ireo hoe ny olana zany na tiana na tsy tiana aloha dia hoe tsy mahaleo tena aloha le génie ratarafitsito manoloana ny ministera ny atany fotsiny na ny amin'ny fanotana karapanondrona sady amin'izany dia mba tsy hiverenana izay olana izay satria eo ilay fifampitokisany inona no antoka omenareo ao anatin'le izy. Ny amin'ny taona ho avy dia mazava ny ayainay hoe sarom-piaro amin'ny fisiany fifidianana milamina ekeny rehetra ary mangarahara ary andamina ny fiainantsika eto Madagasikara. Dia anisan'ny zavatra nytenenina teo moa ary nitakiko efa misy roa volana lasa dia hoe nisy efim-pokotany mba tsy tokony andraikitra voalohany intsony amin'ny fanaovana ny lisam-pifidianana. Betsaka ny mpiasan'ny génie tsy mandray vola. Grave zany. Kanefa misy mpiasam-panjakana ampiasain'ny génie mandray vola. Marina mihitsy izay voalazana izay. Tsy mahatokony génie ireo antoko politika. Olana voalohany ny fampitokisana hoy izy. Fantatsika tsara mantsy fa miisa roa alina no isan'ny fokotany manerana any Madagasikara. Nilaza nefa ny teo anivon'ny génie fa miisa 5,000 ny tablety hozaraina amin'ireo fokotany manerana any Madagasikara mba hanaovana ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Raha io anao ahoana ny fomba fiasa sy ny fanisana raha toa ka fitaovana fotsiny aza tsy ampy sy manahirana mba anisana ireo mpifidy. Fantatra ihany koa fa amin'ireo fokotany miisa roa alina ireo dia 10,000 ihany koa no isan'ireo agent recenseur na mpitetitrano manoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Midika izany fa mbola voafanomanana fotsiny dia efa zany sady no zava-nisy. Ny mpanisa mpifidy tsy mifanaraka amin'isan'ny fokotany misy no isany. Ny fitaovana tsy mifanaraka amin'isan'ny fokotany no omena. Izany ve dia antenaina ampisy fifidianana madio? Hoy indrindra mantsy ny sekretera jeneraly ny antoko-timy raha nametraka fanontaniana momba io hoe lefika hita zany aminay tokony anarenana no avy. Ny faharoa 20,000 isan'ny fokotany maninona no tablety 5,000 ihany no ampiasain'ny génie zany ao anatin'izay. Fanontaniana fotsiny rehefa ao atinan'izay no mety ahafahana manome sosokevitra. Marina mihitsy izay voalazana izay. Ireo rehetra ireo izany dia tsy nivoaka ary tsy ho fantam-bahoaka mihitsy hoe misy tsy fahatomombanana sady ny fikarakarana ity fifidianana ity amin'izao fotoana raha tsy nametraka izany ny antoko politika avy amin'ny antoko tiako i Madagasikara. Hoy hatrany mantsy ny fanazavana hoe manana fanontaniana ihany zany zahay hoe mety manana olana ve ianareo tanivon'ny génie? Mety manana olana resaka ara-bola ve sa araky ny rafitra sa fahalalana no tsy misy? Ny antony dia tsotra. Raha mijery isika zany zao ny plateforme izay ho ampiasainareo na ny logiciel ampiasainareo
logiciel efa nampiasaina tamin'ny 2018 any le izy zany. Inona ny lesika atao anatin'ny 2018 iny a fantatritsika tsara hoe ny doublon miverina atao triplon na karapanondro na anarana miverina zany. Ny bazina fifidianana azahoana fifidianana madio dia tsy nisy afa-tsy ny lista mazava. Ny olona tokony hifidy tafiditra ao anatin'isy fifidianana ve, ary ny olona efa tsy tokony hifidy sao dia mbola tavela ao anatin'isy fifidianana na misy doublon na triplon. Ny zavatra hita sy tsapa nefa amin'ny fikarakarana zay logiciel ho ampiasaina amin'izao dia tsy mametraka mihitsy garantie ho an'ny rehetra ny sécurisation le données ao anatiny zany. Na ny fanovalana le données tsy hita ny trace zany, tsy ahitana ny traçabilité hoe iza nanovan'ity données ity niala taty ka miova tary amin'le efa tafiakatra au niveau national. Somary teknika le izy satria zay tena nanao fandiniana manokana ho an'ity logiciel ampiasaina ity dia zay ny remarque voalohany hita ao anatin'le izy. Zay nataoko hoe mety manana olana veny eo anivon'ny seni hoe logiciel efa nampiasaina mivoaka tamin'ny 2005 tany no mbola ho ampiasaintsika amin'izao 2023 zao zay tsisy firenena mampiasa an'io intsony raha resaka fifidianana. Mazava izany, io moa dia nanamafy ny zeny fa manana olana arabola izy ireo. Izany anefa no isan'ny antony hitakiny antoko-palohitra sy ny firaisamonim-pirenena foana ny mba isiany fifampidiniana mialoha mba anatsarana ny zavatra satria ho avy ny vahoaka malagasy mandritra ny 5 taona manaraka no resaketo. Tozariko totoa anefa izany, tsy vitany olana arabola sy ara-pitaovana io fa ka ihany koa ity logiciel na rindram-baiko izay lazaina fa vaovao ity dia ilay efa nahitana doublon tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024 niany. Na ny filohan'ny seni aza tsy mahafantatra akory ny anarany. Hoy mantsizy raha nanontany mpanao gazety makasika io hoe inona le tena maran'ny logiciel satria zay tsy vetriny atao anatin'ny ena ny anafany moa zany ino le teneniko teo ny technician angamba raha azodareo atao le directeur système informatique teo raha misy fanontaniana dia mipetraka ny fanontaniana hoe azo antoka ve nisy ny fifidianana madio raha izany. Izy no filohan'ny seni ekena fa tsy teknisianina ny tenany saingy tokony ho fantany ny momba ireo fitaovana ho ampiasaina io satria izy no tompon'andraikitra voalohany. Dia hoy hatrany ny antoko-timma hoe alohantsika tsy miresaka tsony mihitsy hoe logiciel vaovao ve ny 2018 any io ampiasaina io ary afaka porofony zany tsy misy sécurisation mihitsy ny données tafiditra ao anatiny io. Fantatra ny inona ny expérience efa nananana tamin'ny fifidianana 2018 iny tsy tehiteny zavatra betsaka fa ny tiako tenena fotsiny hoe ny logiciel ampiasaintsika tsy fiable zay ihany. Ary ny logiciel efa mivoatra zao teknôlôjia rehetra isika eto Madagasikara mbola hijanona amin'io ihany. Manino tsika tsy ampiasa ny zavatra vaovao fa hoe aloha io ihany taloha misy antony matoa zay misy zay nataoko hoe manana olana na olana tsy manana vola hividianana logiciel vaovao na tsy tia nahazava ny fifidianana tio arina dia aloha ny ao anatin'ny zavatra azo amboamboarina ihany aloha no ampiasaina. Marina mihitsy izay voalazana izay. Miezaka manadio tena ny seni saingy tazana ihany lay fihetsika ao ambadika sy mampanahy ireo antoko politika manoloana ny fikarakarana sy fikirakirana ny fifidianana. Izany no antotakiny ireo antoko politika sasany fikonan-doha mba entina amahana ny olana izay misy sy ny mitranga io. Samy te hametraka fifidianana madio na ny seni na ireo antoko politika mitakiny anaovana fifampidiniana io. Saingy manina no marisarisa amin'izany ny seni sy ny fitondram-panjakana fa Ahoana Marina. Ahoana Marina.